fandarana mpanaraka ny fandarana ajaina isany a ary faly satria omen'ny tompo fahafahana indray sika noho ny dinidinika sy ny fiaramianatra ao anatin'ilay loha FDB manao hoe finoana asa famantarana fahagagana loha hevitra zay veriko fa mahasintona antsika rehetra satria mahakasika ny fiainantsika andavanandro indrindrindra eo amin'ny tontolo ny fivavahana kristianina andininy anankiroa ataontsika hoe ny fampitazona atao anatin'izay fandarana ny onantsika farany a ny anankiray a dia miresaka ny hoe famantarana hanaraka zay mino ary ny famantotra tamin'izay koa nefa aro faninao antsika le hoe izao toetra ny fanahy eto indrindra ny pasteur André Palatina Fanera faly miaravanao pasteur tonga so indray atao anatin'ny fandarana anoy any didinidinika mahaliana irana amin'ny mpijery ity fifaliana no iaonana namana dinao am'izao fandarana fiaramandinika ny ten'Andriamanitra zao satria tombontsoa lehibe atsika ny fandiniantsika ny ten'Andriamanitra ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra ihany koa. Ya tao anatin'ny atao hoe andininy maromaro zay to ohatrany mifameno ohatrany indraindray alaim-panatsika rehetra hoe mifanipaka indraindray to misy famatorany no nandiniantsika ny loha hevitra hoe finoana asa famantarana ary fahagagana metoy ny dinidinika androany a dia iresaka indray an'izany hoe fahagagana famantarana finoana asa izany sika inona indray no ampitaitsika ho an'ny mpanaraka fandarana androany inary toizantsika ny fandaniana ny loha hevitra finoana asa famantarana fahagagana afetsika sy amafisina indray fa tena fototry ny fiainana kristianina na fiainan'ny olona rehetra mihitsy ity loha hevitra ity satria eo amin'ny fiainana andavanandro dia miseho ireo zavatra resantsika ireo hoe finoana ohatra ny mpianatra zany hoe mpianatra hiatrika fanadina de mino fa ho afaka raha mino izy fa ho afaka de zay le hoe finoana de fahatokina zavatra antenaina de ny antenainao ho afam-panadinana de inona ny atao zay le hoe finoana de mitaky asa finoana zay tsy misy asa maty ozy izy ny baiboly ka raha mino lay mpianatra fa ho afaka izy zay le fanantenana de ny andrasana aminy mianatra tsara fa tsy normal zany tsy ara-dalàna zany raha ohatra hoe misy mpianatra anankiray mino fa zara nga mino fa tena ho afaka kanefa tsy mianatra za tsy ameritsy anao révision ntsony za tsy amerindesona intsony aza hitako azaka hoe tsy anala fanadinana koa de zay le nijerevantsika tamin'ny fandarana farany teo aloha lay mifanohitra am'le finoana de le hoe fieboebona na amin'ny teny frantsay présomption izy zay ohatran'ny endrika finoana le izy fa tsy finoana le izy fa fieboebona le izy ohatra le mpianatra ny raisika teo za efa haiko efa haiko fa za mino aho fa ho afaka de efa haiko io de tsy mianatra ntsony tsy mamerindesona intsony sisisy febibona zay toko fa tsy finoana zany zavatra zany azay mahatonga antsika mandalina tsara an'ity loha hevitra ity satria tena fiainantsika andavanandro an'izy io zay le izy tena fiainantsika andavanandro io na ho an'ny mpiasa izany na ho an'ny ny olona rehetrarehetra mihitsy ary ndao hiditra amin'ny fizarana manaraka atsika ny jerevantsika zany de hoe inona no zavatra nyseho ary tany am-piandohana any amin'ny Genesis mihitsy zany no jerevantsika mahaliana ny baiboly satria aike tena efa niseho tany am-piandohana mihitsy le resaka hoe finoana asa fahagagana ndao tsika maka ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko voalohany ny andininy fahatelo Genesis toko voalohany ka ny andininy fahatelo Genesis toko voalohany andininy fahatelo ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava zay famoronana io de voalaza ny ten'Andriamanitra tompoko mazava tsara ary tsara le voalaza teo ary Andriamanitra nanao hoe naninona zany Andriamanitra
miteny zay le izy a miteny Andriamanitra misy mazava de nanino zay izy nisy mazava moatsy fahagagana va fahagagana anie zany miteny fotsiny Andriamanitra hoe misy mazava misy mazava miteny fotsiny Andriamanitra hoe misy abakabaka misy abakabaka miteny fotsiny Andriamanitra hoe aoka hisaraka ny tany maina sy ny rano de nisaraka miteny fotsiny Andriamanitra hoe aoka hisy zava-maniry amin'ny tany de niny fampipoitra ny zava-maniry fahagagana anie zany ry havana malala aike zany Andriamanitra ane nanao fahagagana voalohany teto ambony tany Andriamanitra nanao fahagagana voalohany avy amin'Andriamanitra mihitsy ny fahagagana avy amin'Andriamanitra ny fahagagana zay zany le izy namanatino avy amin'Andriamanitra mihitsy ny fahagagana satria fahagagana no namorona an'Andriamanitra zao rehetra zao de ny nahatonga le fahagagana eto am'izay le afatra lehibe nahatonga le fahagagana tompoko dia avy amin'ny teny avy amin'ny tenin'Andriamanitra no nahatonga le fahagagana Romanina 10:7 ary ndao mba vakitsika kely Romanina 10 ka ny 7 Romanina 10:7 koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy izay ke le zavatra niseho tamy voalohany nanao fahagagana Andriamanitra nisy zao rehetra zao tamin'ny alalan'ny teny toziziny Romanina 10 ny finoana avy amin'ny toriteny avy amin'ny teny Kristy tenin'Andriamanitra ny finoana zany de avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny finoana de rehefa raisinao zay tenin'Andriamanitra zay de inonao le tenin'Andriamanitra de miteraka asa le tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zay le finoana ny tenin'Andriamanitra zay miteraka asa eo amin'ny fiainanao de misy fahagagana miseho fitrotra zay zany izy namana teo ndao ara mba jery zavatra nisehontsika tany am-piandohana inona zavatra niseho any Genesis 2:2 sy 7:20 Genesis 2:2 sy 7:20 ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-draha lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahidena hiasa sy hitandrana azy 7:20 azafady ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-draha lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de aza hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao tsara ozy ny Romanina 10:7 ny finoana dia avy amin'ny toriteny avy amin'ny teny Kristy tenin'Andriamanitra ny finoana avy amin'ny tenin'Andriamanitra eto de nandidy anay Damasev'Andriamanitra nandidy ny teny zany Andriamanitra de ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Damaseva de hoe ny azo rehetra amin'ny sa azonareo hinanana daholo fa ny azo eo ampovoan'ny sa dia aza hinananareo fa amin'ny andro zay hinananareo azy dia ho faty tokoa ianareo ny tenin'Andriamanitra inona zany ny tokony iseho raha mino ny tenin'Andriamanitra Damaseva de tokony nakato dia miteraka asa le finoana amin'ny alalan'ny fankatoavana zay ny le izy ny finoana avy amin'ny tenin'Andriamanitra avy eo miteraka asa de inona le fahagagana rehefa inonao le tenin'Andriamanitra de miteraka asa eo amin'ny fiainanao de tsy na fa ny fankatoavana ay ny tenin'izay Andriamanitra mino an'izay ka mino an'izay tenin'Andriamanitra zay ay ny tena izy hoe raha mihinana an'io hazo io de ho faty tokoa tena mino an'izany de inona ny zavatra tokony ataonao mankatoa de tsy mihinana zay natao hoe finoana zany zay ary zay le hoe ny finoana dia tsy maintsy misy asa miaraka aminy tsy maintsy tahaka voalaza io fankatoavana le asa fankatoavana inona ary ny zavatra niseho tompoko tena mahaliana ane ny baiboly ary zavatra iainantsika ankehitriny
ny zavatra niseho tany am-piandohana. Ina ara ny zavatra niseho? Genesis 3:7 ny andininy voalohany ny vakitsika, de avy eo ny andininy 4 sy ny 5 ary ny 7. Genesis 3:7 ny andininy voalohany 4, 5 ary 7. Ny nanotany Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy. Ary ny menarana dia fetsonon'ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary izy tamindra vehivavy, hanky efa nataon'Andriamanitra hoe azo hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha. Vahoira Ny 4. Ary hoy ny menarana tamindra vehivavy, tsy ho faty akory ianareo. Fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalalany tsara sy ny ratsy. Ny 7. De nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy, ary nanjaitra ravina aviavy izy ka nataony sikina ho azy. Sorato, tena mahaliana io andalan-teny io. Arao tsara le fanazavantsika, ny finoana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana dia misy asa miaraka aminy, de fankatoavana n'inona? Fankatoavana n'lay tenin'Andriamanitra. Zao ny zavatra niseho. Ny tenin'Andriamanitra hoe aza hinanana ny azo eo afovoan'ny saha, fa amin'ny andro izay hinananareo azy de ho faty tokoa ianareo. Ina raha mivolaza vakina teo? Ny voalohany de teny izy hoe, ary menarana de fetsonon'ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra, ary hoy izy tamindra vehivavy. Iza indray no miteny eto? Satana. Menarana. Menarana no miteny. Le tamin'ny voalohany Andriamanitra no miteny hoe aza hinanana. Fa eto menarana indray no miteny amin'ny Adama sy Eva. Efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra ao amin'ny saha. Nataony menarana, le tenin'Andriamanitra no nalainy de novany kely. Andriamanitra ny teny hoe ny azo rehetra ao amin'ny saha dia azo hinanana avokoa, fa ny eo ampovoan'ny saha no tsy azo hinanana. Dinona ny tenin'ny menarana eto? Efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha. Le azo novany hoe aza. Teny kely anankiray ne, litera ray fotsiny zany na manadinao ny ovy. Avy amin'le tenin'Andriamanitra, litera ray fotsiny no novan'ny menarana. De nanova tanteraka ny Eva. De niova tanteraka nylay teny. De zao amin'ny andininy 4 de hozy izy, ary hoy ny menarana tamindra vehivavy, ny teny indray ny menarana. Dina indray le teny faharoa, tsy ho faty tsy akory ianareo. Kanefa inona le tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany? Ho faty tokoa. Ho faty tokoa ianareo amin'ny andro izay hinananareo azy. Faharoa zay, point faharoa. Toezantsika ihany amin'le andininy 5, de zao ny teny menarana, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny izay andro hinananareo azy dia ahiratra amin'ny masonareo. Andriamanitra ve ny tenan'izany? Tsy ny tenan'izany Andriamanitra. Hoe rehefa amin'ny andro izay hinananareo azy de izy zavatra iseho eo aminareo, ny tenen'Andriamanitra dia ho faty ianareo amin'ny andro izay hinananareo azy. Fa eto ny menarana de miteny hoe amin'ny andro izay hinananareo azy dia ahiratra masonareo, ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, alalany tsara sy ny ratsy ianareo. Dinona zavatra niseho tompoko? Andininy 7 de inona zavatra niseho? De nahiratra mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy, zay hoe alalany tsara sy ny ratsy. Fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravina aviavy ka nataony sikina ho azy. Tanteraka ve le tenin'ny menarana eto? Le hoe amin'ny andro izay hinananareo azy dia ahiratra masonareo, alalany tsara sy ny ratsy ka ho tahaka an'Andriamanitra. Tanteraka ve le teniny? Amin'le andininy 7. Nahiratra tokoa ny masony. Nahiratra tokoa ny masony. Zanak'iray zay voalohany. Fantany fa mitanjaka. Nalala ihany koa izy fa mitanjaka. Fa le fahatelo, le ho tahaka an'Andriamanitra. Tsy tanteraka. Ohatrany tsy tanteraka. Fa tsy idirantsika lalina.
fa mbola azo alalina iny namanadinao mbola azo alalina mihitsy fa dikan'izay amin'ny apahany zany tanteraka le teny menarana ane sady zay tanteraka le teny menarana amin'ny apahany ary eo namanadinao no fandrika zay mila tandremana ny amin'ny resaka hoe finoana asa fahagagana le finoana avy amin'ny teny ny finoana avy amin'ny teny izy tenin'Andriamanitra teny Kristy ao de miteraka asa izay finoana izay de tsy na fa fankatoavana ao nataony menarana nampiasainy le tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra ihany ane nampiasainy nampiasainy menarana ny tenin'Andriamanitra hamitana ny Adamaseva fa novany kely avy eo nampanantena zavatra tamin'ny Adamaseva ny menarana de le hoe ahiratra masonareo alala tsara sy ny ratsy ary ho tahaka an'Andriamanitra nampanantena zavatra de inona zavatra anseho rehefa tsy nakatoa zay tsy nakatoa an'Andriamanitra tsy nakatoa an'ilay tenin'Andriamanitra fa le tenin'ny menarana no nakatoavin'ny Adamaseva tanteraka ve le fampanantenana tsy tanteraka amin'ny apahany amin'ny apahany tanteraka le fampanantenany menarana amin'ny apahany araka ny teniny fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra eo le fandrika ny amin'ny finoana tompoko finoana fandrika be ne zany amin'ny atao hoe finoana raha io zany zao ny raisika de osisika hoe tena marina ane zany le teny menarana nino dikan'izay hoe nino ny teny menarana Adamaseva nino izy rehefa nyteny de nakatoa zay nino ny teny le menarana izy tsy ho faty zay ahiratra masonay alalan-tsatsy mino an'zany zay tena mino an'zany zay nandray le voankazo ninana nahiratra tokoa niseo le fahagagana tanteraka le fahagagana ary io le fandrika zay miseho am'izao andro eny antsika zao namanadinao tena fandrika io ary tena mila mitandrina antsika toko fa tandreo fa satanana izany miteny izy ary ny zavatra ampiasainy tenin'Andriamanitra ane no ampiasainy fa hanaovany fahagagana zay misaotra anao tenin'Andriamanitra ane no ampiasainy hanaovana fahagagana ary tanteraka ve le fahagagana sy le zavatra ampanantenainy tanteraka misy tanteraka za zany hoe tsy miteny hoe tsy tanteraka zany satana ve mavita manasitrana satana ve mavita io zany zao miprofo fa tanteraka ane le tenin'ny menarana tanteraka nahiratra tokoa ny masony izy mivady araka ny teniny nahiratra tokoa nalalany tsara sy ny ratsy tokoa de mila mitandra itsika topo de aza diny le Romanina 7:7 avy amin'inona finoana avy amin'ny toloteny avy amin'ny tenin'ny Kristy zay ny tena atao hoe finoana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny finoana ndao aka ohatra anankiray tsika ao amin'ny Matthieu 4:7 sy ny 4 ohatra anankiray na amin'ny Jesosy mihitsy no andeha ho raisitsika Matthieu 4:7 ny 7 sy ny 4 zao no voalaza dia nanatona ny mpakafanaka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao de tenanao tonga mofo reto vato reto fa izy kosa namalika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokan'ny vavan'Andriamanitra eny azy Jesosy mihitsy no andeha ho raisitsika Jesosy de voalaza amin'ny Jaona voalohany 1 sy manaraka de hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny de tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy no naharinany zao rehetra zao tamin'ny voalohany le teny de vao amin'ny 12 de hoe ary ny teny tonga nofo 7:12 azafady ary ny teny de tonga nofo kanonina tamintsika
Jesosy ilay teny. Ay Jesosy no namolona an'izao rehetra zao. Le teny zay tamin'ny alalany no namoronana an'izao rehetra zao. Rehefa ny ten'Andriamanitra misy de nisy. Tamin'ny alalan'ny teny namoronana an'izao rehetra zao. Jesosy namolona an'izao rehetra zao. De tonga olona izy ankehitriny voalaza eo. Nona tsy ninan-kanina 7 andro sy 7 alina tany anefitra. Nona inona zany zao ny tena ilain'i Jesosy amaha-olombelona azy? Sakafo. Zay zany le besoin na le filana aussi tsika mila sakafo. Tonga Satana azy. Araontsika tsara. Tonga am'izay Satana. Inona ny zavatra aseho? Ny teny Satana tamin'i Jesosy. Zay foana le hoe finoana avy amin'ny teny. Ny teny tamin'i Jesosy Satana. Hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno ho tonga mofo reto vato reto. Inona ty zany olona zay? Manaova fahagagana. Reo misy vato be da be, teneno fotsiny de tonga mofo reo. Fahagagana. Manaova fahagagana. Zay le zavatra miseho. Ary eo zany no afatra zay ampitaina amitsika ihany koa ry havana malala no hoe inona moa ny tena ilain'i Jesosy araka ny volazako teo? Sakafo. Satria nona izy. De ny tiany Satana atao de hoe ianao mila mihinana ianao. Zay zao ny tena ilainao, mihinana sakafo. Ka zao manaova fahagagana, avadio mofo reto vato reto dia voky ianao. Tsy noana. Da mivany olana. Vovany olana. Zay, vovany olana. Ny olana anao zany zao nona. De manaova fahagagana, mitenena dia vova le olana. Zay ny fandrika misy am'izao andro antsika zao. Miresantsika finoana asa fahagagana. Fa indraindray tompo ny fahagagana zay miseho dia fanomezana fahafam-pon'ny filan'ny tena. Zay izy. Fanomezana fahafam-pon'ny filan'ny tena manokana ny fahagagana. Za marazy. Tena mila fahagagana e. Ao anao fahagagana, ivavao de ho sitrana, misy fahagagana de sitrana. Satria zay zany zao ny besoin-nao, zay le filanao. Satria za tena sahirana am'zao, tena tsisy vola, de nefa misy zavatra am'seho. Andriamanitra manaova fahagagana ianao. Ka vova le olako. Inona zany zao ny tena tanjona anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay? Fanomezana fahafam-pon'ny filana. Zay. Fanomezana fahafam-pon'ny filan'ny tena. De zay ne nataon'ny menarana tany Edena ry namana tino. Zay ne natao menarana tamin'ny Adamaseva tany Edena. Hoano io voankazo io fa ahiratra masonareo, ho tahaka an'Andriamanitra nareo, hisy zavatra iseho aminareo. Ohatran'izao ho lasa ohatran'izao nareo. Fanomezana fahafam-pon'ny tena ny manokana. De mampalahelo fa de tafalatsaka tompoka Adamaseva. Tena mampalahelo. Ary am'izao andrenantsika zao betsaka ihany koa ny tafalatsaka anatin'izay. Saty zay? Indrindra ny kristianina. Zay le hoe mitaky fahagagana sy famantarana. Zay. Aretina nanjo ny fariseso ny mpanoradalàna koa io nanjoan'ny Herôda koa tamin'ny fotoana nionany tamin'i Jesosy. Ilay fotoana fanararoatra tokony hoe andraisan'ny an'i Jesosy fahagagana sy famantarana indray no nitadiaviny mba hanomezana fahafam-poany zay filana izay. Zay. De lasa faty antoka ilay izy. Jesosy efa niteny, ny fotoana ny teny Jesosy anao amin'ny filazantsara misy an'izay afateneny fotsiny lay voasoratra de hoe ianareo zizy noho ny le tamin'ny ahitanareo mofo. Nampitombo Jesosy ny mofo 5 sy ny hazan-drano reo de zizy Jesosy tamin'le voaka ny nahitanareo fahagagana, ny nananareo mofo no ilanareo sisy ohatran'izay hoe resaka inao sy zany filany tena manokana. No hoe ilana an'le fahagagana sy famantarana zany fa tsy tena finoana. Zay, tsy tena finoana.
satria ny tena finoana Romana 10 aza diny zay fototra zany andefa fito ambin'ny folo ny tena finoana avy amin'ny toroteny ny toroteny avy amin'ny tenin'Andriamanitra teny Kristy amaranantsika azy namana dino Romana 10:7-7 Romana 10:7-7 fa am'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona zay tsy tsara le fehezanteny farany no raisika amaranantsika azy ny marina amin'ny finoana no velona tsy tsara tany edena zay ny zavatra sy tany edena Andriamanitra ny teny raha mino sy raha manana finoana an'Andriamanitra ny finoana raha mino ny tenin'Andriamanitra Adamaseva de ho velona izy fa tsy ho faty ny marina ny finoana no velona fa tsy zay ny zavatra an'seo fa ny teny menarana no ninony de maty izy amin'ny teny frantsay namina dinao dia mazava kokoa ny tian'olona zaina amin'io fehezanteny farany io hoe ny marina ny finoana no velona ahoana moa zany hoe ny marina ny finoana zany no velona fa amin'ny teny frantsay zay ny tena mazava kokoa de ho vakiko l'izy amin'ny teny frantsay de azavantsika de zao no lazaina amin'ny teny frantsay le juste vivra par la foi zay zany le hevy tena heviny le juste vivra par la foi raha dikatsika tsotsotra fotsiny le izy de hoe ny marina dia velona amin'ny finoana le juste vivra par la foi ny olona marina zany dia velona amin'ny finoana izy de manamafy an'le Korintana 2:5-7 le hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana zay finoana no andehanantsika fa tsy fahitana ny marina dia velona amin'ny finoana de ahoana le velona amin'ny finoana velona amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra satria ny finoana dia avy amin'ny toroteny tenin'ny Kristy de miseho zay le hoe velona amin'ny finoana izy lasa fivelomany zany le finoana de inona moa zany lasa fivelomany fiainany le fankatoavana ny tenin'Andriamanitra mazava zay ary dia inoko fa nahazoantsika hery nahafahantsika nandanjalanja ihany koa ny amin'ny atao hoe finoana asa famantarana fahagagana ity ndao ary apetrakantsika eo ampelantan'Andriamanitra indray zany loha hevitra sarobidy zany pasteur andeha hiaraka ivavakantsika raina izay ny an-danitro misaotra nohony amin'ny teninao famarinana ny teninao tombontsoa anay tompo ny manana ny teninao dia ny baiboly soratra masina satria ny finoana dia avy amin'ny teninao dia ampio zay iolona amin'ny finoana araka ny teninao satria voalaza teo ihany koa fa satana ihany koa dia miteny ary milaza zavatra ihany koa zay mamitaka ary tanteraka aza ny zavatra teneniny sy lazainy tahaka nataony tamin'ny Adamaseva tany Edena arovy amin'izany izahay fampio zay iolona amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny teninao zany ka hanana finoana marina anao tokoa zahay ka iseho sy velona iaina amin'izany finoana izany dia tsy nafa ny fankatoavana ny teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. De ankasitrana ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo teknisianina zay nanao ny haintsy ho zavatra napita ny feo napita ny sary ho aty tokantranonao manao manam-pijery manam-piteny manam-piresaka ho amin'ny fandarantsika manaraka